Dia miaraba antsika rehetra ry havana faly mifankahita-ndraisana antsika androany alahady faran'ny volana alahady faran'ny volana janoary amin'ity taona vaovao ty moa zany taona 2024 ka dia misaotra ny tompontsika tanteraka ary afaka miona mifampahery famivavaka indray amin'izao ora sy fotoana izao. Alohan'ny amidratsika ny fotoana dia hiary hivavaka tsika metraka ny fotoana rehetra. Vavaka tsika tompoko. Ry Andriamanitra ray, ry tompo sy mpanjaka, midera sy mankalaza anao zay, hoe voninahitra anao satria masina ianao, masina, ry ray sy avo indrindra. Endriky ny voninahitra ao ny tany rehetra. Ankehitriny zay dia faly raha tafahoana aminao, faly indray amin'izao lahady faran'ny volana izao, na tafita sady ny volana iray ny amin'ity taona ity, dia isoranay aminao zany. Ianao ilay Andriamanitra tsy miova tokoa, ianao no voalohany sy farany, ilay alpha sy oméga, ka ianao ny ivavahanay, ianao ny isoranay, ianao ny derahanay satria tsara ianao ary manao ny tsara mandrakariva. Misaotra anao tompo amin'izao fotoana izao koa afaka ifampizara, ifampahery eto indray zay, ka dia mangataka sady ny famindram-ponao, aoka ianao hamela heloka hanadio anay mandrakariva, aza jerenao tokoa araky ny fahalemena satria na dia tianao ny tsara ary dia araky ny teninao fa ratsy foana ny fisainanay olombelona, ka dia diovy amin'ny ranao soa zay ho afa-keloko, zasao ampahotana, dia engany fanenao masina an'olon-tsaina ame fahendrena ary indrindra ampiteny fa na masina midina aoka tsisy ambara afa-tsy ny sitraponao, aoka tsisy feonay afa-tsy ny feonao rery ihany, ary mitenena fa voninkiaino zay aminaranao Jesosy Kristy no mbanay zavavaka izany. Alleluia, amen. Amen. Dia mamerina ny fiarabana ary indrindra ny manonona ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy ny tompo ho amintsika rehetra. Dia androany raha ny mahazatra antsika dia faran'ny volana, isaka ny faran'ny volana zany dia fotoana andraisana ny fanasan'ny tompo, andraisana ny fanasan'ny tompo antsika rehetra zay manaraka eran-tany dia mandray fanasan'ny tompo na mivantana io na mety hitanao manaraka izy, fa androany dia niova kely satria zay ny sitrapon'ny tompo zany tsy mandeha amin'le resaka hoe tena hoe fombafomba dia tsy maintsy hoe zay ny fikasana sy tokony atao dia anarak'izay tsika, fa androany dia fampaherezana zay no tian'ny tompo atao androany, ka dia anomana fomba mampanahitsika amin'izany. Ny ten'Andriamanitra ka tsika fampaherezana dia ao amin'ny Jaona voalohany toko 7 ny 9 ka hatramin'ny 9. Zay zany ny anankiray, fa ovakitsika indrindra ny ao amin'ny Levitikosy toko 7 ny 9 sy ny 2. Efa nambara teto ihany izy ity fa tian'ny tompo amafisina indray androany ny amin'ny tamin'ny Levitikosy. Ilay avy indrindra niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra hoe aoka ho masina ianareo satria masina aho ray Andriamanitrareo na tompo Andriamanitrareo. Mitenena amin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra hoe aoka ho masina ianareo satria masina aho tompo Andriamanitrareo. Zay zany karazana azotsika raisina karazana lohateny mihitsy, fa ny tena andraisantsika ny teny fampaherezana dia ao amin'ny Jaona voalohany toko 7 ny 9 ka hatramin'ny 9 vakitsika manontolo aloha aminaran'ny tompo, ary tsika efa toiza vakina kely ary ny ao amin'ny Jaona voalohany toko 2 manomboka amin'ny 9 zany efa azotsika raisina eo izy satria mitoy ihany izy io. Ary ankehitriny anaka tomohery ao aminy
mba ananantsika fahasahiana raha iseho izy ka tsy homenatra eo anatrehany amin'ny fiaviany. Raha fantatrareo fa marina izy dia fantaro fa izay rehetra manao ny marina no zanany naterany. Endre manao ahoana ny fitiavana naseho andray ho antsika dia ny antsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra, sady izany tokoa isika. Koa noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao, satria tsy nahalala azy izy. Ry mahalala ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika, nefa tsy mbola naseho izay ho toetsika rahatr'izay. Fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika, fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa. Ary izay rehetra manana izany fanantenana miorina amin'izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Izay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Ary fantatrareo fa izy no naseho hanaisitra ny ota, ary tsy mba misy ota ao aminy. Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota, izay rehetra manota dia tsy nahita na nahalala azy. Izay tenin'Andriamanitra izay no entintsika hifampahirezana. Araka ny teniko teo dia karazana lohateny zany ilay amin'ny Levitikosy Erick. Hoy ndray niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe itenena amin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra hoe aoka ho masina ianareo satria masina aho Tompo Andriamanitrareo. Raha diniantsika zany amin'ity Levitikosy ity tsara fantarina ihany inona moa zany tena ao amin'ny Levitikosy ao dia manambara raha vakina manontolo ny Levitikosy dia ny zanak'Israely izay nafaran'Andriamanitra. Zanak'Israely zany alohan'ny hidirany tany amin'ny tany Kanana, mivoaka tany Ezipta, dia teo ambanin'ny tendrombohitra Sinay izy no na iantson'Andriamanitra ny Mosesy zany teneno zanak'Israely ambara ao aminy fa misy fomba fanadiovana. Io zany tena resaka fisoronana ny tena betsaka tena nampianarin'Andriamanitra, ohatra hoe misy lalàna fisoronana be be ao. Fisoronana tamin'izany misy arakaraka ny heloka sy ny fahotana sy ny zavatra atao dia misy sorona natao teo anatrehan'Andriamanitra. Ary ny sorona natao dia amin'ny alalan'ny fandatsahan-dra zany tamin'ny alalan'ny biby samihafa. Zany hoe misy ary lalàna napetraky n'Andriamanitra tamin'ny Mosesy mihitsy lalàna io ary niteneniny tamin'ny mpisorona. Ny mpisorona moa zany dia ny taranak'i Jaona. Dia izay no nampianarina ny zanak'Israely misy araka ny teny eto amin'ny 7 zany niteneniny hoe masina izy. Dia ilay sorona rehetrarehetra reo tena nampisehoany ny fahamasinany mihitsy. Raha mamaky tsika eo tenatenan'io sorona ao dia rehefa nisy zanaky Jaona zany tsy nanaja an'ilay izy fa ohatrany hoe nanao ny fomba amin'izay nanaovany azy fa maty. Tena maty teo eo mihitsy rehefa nolotra n'ilay sorona teo anatrehan'Andriamanitra. Ka Andriamanitra zany amin'ity Levitikosy ity tena sarotiny mihitsy tamin'ny zanak'Israely. Izay na tonga anazy ny teny hoe aoka ozy izy tenena mihitsy amin'ny fiangonana amin'ny zanak'Israely fa aoka ho masina ianareo satria masina aho Tompo Andriamanitrareo. Io no efa ifampahirezantsika mandrakariva sy tohizana foana. Izay moa zany ny eraky ny Tompo ankehitriny dia hitory ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Eto zany dia Andriamanitra masina aloha zany no teneniny eto. Sarotiny izy amin'ny fahamasinany fa ho antsika izay kristianina amin'izao fotoana izao dia ny fahamasinana amin'ny fanarahana ny Kristy zany izay zany no tian'ny Tompo ambara foana. Anisan'izany ato amin'ity Jaona voalohany ity, toko 7. Toko 2 moa zany efa misy manohy kely ihany izy fa amin'ny toko 7 eo no tena andraisantsika azy koa. Jaona araka ny fanambaran'ny mpanoratra koa zany Jaona apôstôly Jaona izy io
izay niaraka tamin'i Jesosy araka ny fandiniana zany dia anisan'ireo efa lehibe izy efa nahazo taona ihany izy nanohatra an'ity dia alohan'ny na tonga azy tany amin'ny nigadraina tany amin'ny Patmos, tany amin'ny île moa zany tany amin'ny tany nosy Patmos tany no teo ny nandroatany Jaona ny efa nahazo taona izy ary fantany tsara Jaona fantatsika tsara fa niaraka tamin'i Jesosy. Niaraka tamin'i Jesosy izy ary fantany tsara mihitsy hoe izy ilay Jesosy Kristy sy ny zavatra nataon'i Jesosy tetỳ tany dia izay nahatonga anazy efa nisy fanazavana moa zany teo hoe rehefa tonga ianao nahita an'i Jesosy na mifanena taminy dia tsy misalasala tsony ary izay anisan'ilay ho toizantsika amin'ny fanazavana ny ten'Andriamanitra eo fa Jaona zany tamin'ny tia dia nanambara Jaona moa zany amin'ity Jaona amin'ny epistiliny Jaona ity voalohany sy faharoa dia naseho enety mihitsy ny tena mahasamihafa ny maizina sy ny mazava, ny tena kristianina sy ny tsy kristianina, ny ota sy ny fahamarinana tena naseho amin'ny vatana mihitsy, tsy ny hafiafy mihitsy izy namoaka izay ka izay no ifanazavatsika kely zany mety araka ny sitrapon'ny tompo dia efa nangatantsika teo ny fanahy masina hampianatra sy hanazava amintsika. Dia raisiko zany eo amin'ny 9:20 amin'ny toko faharoa amin'ilay Jaona voalohany teo hoe ary ankehitriny anaka tomera ao aminy mba hananantsika fahasahiana raha iseho izy ka tsy homenatra eo anatrehany amin'ny fiaviany. Eto zany dia manafatra mihitsy Jaona eto hoe mahatonga ny raha hoe anaka araka n'izay teny izay hoe efa nahazo taona izy matoa milaza an'izay taratasy ity zany tsy hita hoe ho aniza fa nomena ho an'ny fiangonana sy ireo mpianatra mety mbola tanora fa izy mety efa zokonjokony tamin'izany dia nataony hoe anaka ny afatra napetrany dia hoe mitoera tsara, mila mitoetra zay ilay mitoetra inona zany hoe mitoetra tena mila miorina, tsy mihetsika, tsy mivilivily, tsy voahelingelina, zay ilay hoe mitoera eo, hoe tomoera, zay ny dikan'ilay tomoera eo amin'ny teny gasy io. Hoe tena tsy azo helingelina, tsy azo osongosonina mihitsy ianao misy fanoharana nataon'i Jesosy ohatran'ny hoe ilay trano naorina teo amin'ny fasika, hoe raha tena naorina teo amin'ny vato lampy ianao izy dia tena tsy mihetsika mihitsy, zay ilay tian'ny tompo ataony ho an'ny mpianatra antsika manara-dia. Tomoera ao aminy izy mba hananantsika fahasahiana. Rehefa tena tsy mihetsikehtsika ianao tena mandray tsara, fatatao tsara mantsina ilay izy moa zany ilay Jesosy Kristy tena toriako arahako ity indrindra mitoetra amin'ilay fahamasinan'Andriamanitra satria Andriamanitra araka ny teny teo sarotiny izy amin'ny fahamasinana io dia manana fahasahiana. Zay zany ny olona vao manana fahasahiana fa raha vao olona hoe manao misy moa zany araka n'izay hoe misy filazantsara mety tsy amin'ny araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fijery azy mety ho say ihany izy fa misy ny araka ny teny amin'izao fotoana izao amin'izao andro faran'izao dia betsaka mpaminany sandoka fa ny tompo no mahita izay hoe tena sa hitondra ny olona ny amin'ny fahamarinana sy fahamasina hoe sa hitondra ny olona hita ny fahagagana, misy hoe mahita fahagagana, mahay zavatra mahita fahagagana, manasitrana tampoka, zay ny mamaika ny olona, manome harena fa ny tena tiany Jaona farana mihitsy teo ny tomoera tsara mba tsy ho helingelena ianao satria rehefa tonga ny fampianarana hafa dia ianao no mifindra voalohany. Dia izay zany ary iseho izy ka tsy homenatra eo anatrehany amin'ny fiaviany. Dia izay anankiray izay koa efa fampianarana fampiarezana efa natao mandrakariva fa ho avy Jesosy, ho avy Jesosy. Amin'izao averina amintsika mandrakariva fa andro farany izao. Tsy miteny tsika fa farandro, raha farandro dia tapitra vetivety eo fa andro farany efa hatramin'izay nefa niteny ny tompo tamin'izy tonga na nitondra ny fahasoavana, ilay fahasoavana ny manaraka an'i Jesosy Kristy. Namela heloka izy mbola namindra fo amin'ny olona izay ao anatin'ny fahotana fa amin'izao andro farany izao dia ho tonga izy hiverina handray izay azo izy hitsara
ny tsirairay avy arak'izay ataony. Dia 720 amin'ny toko faharoa teo raha fantatrareo fa marina izy dia fantaro fa izay rehetra manao ny marina no zanany naterany. Efa tena mamaky le ten'Andriamanitra zany tsika dia milaindray hoe fanahoana ary zany foana ve anao verina fa le ten'Andriamanitra mihitsy ry Jaona, ry Petera, ry Paoly rehefa tena te hanambara ny Jesosy Kristy dia izay fahamarinana izay averiny zareo koa izay fa tsy ny tanjony zany fahatanjareo tsara fa hiveriny Jesosy dia izay manana an'io le fahamarinana sy fahamasinana io izay no ahita. Dia toizantsika amin'ny andininy voalohany amin'ny toko 7 amin'ny Jaona voalohany. Endre manao ahoana ny fitiavana naseho an'ny ray ho antsika dia ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany tokoa isika. Raha eto zany ohatrany tena mitsetsetra mihitsy any Endre zany ohatrany hoe sady fifaliana zany no mampahery Endre manao ahoana tokoa ny fitiavan'Andriamanitra naseho an'Andriamanitra ohatrany hoe ray antsika hoe tena hoe dia fanahoana loatra hoe tena nitiavan'ny ray antsika no tena hoe nasehony antsika ny fitiavany. Fatantsika tsara ny amin'ny Jaona toko 7:20 fa zao toy izao nitiavan'Andriamanitra hozy izy izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Izay zany antsika tsy anjery le fitiavana nameny ray anazy nomeny ray antsika dia nanomezana ny zanan'ilay tokana dia tsy ho very izay rehetra mino azy fa manana fiainana mandrakizay. Le fiainana mandrakizay zany no resahana koa eto io le hoe hiverina izy ary ahita azy tsy omena antsika rehefa eo anatrehany le fiainana mandrakizay io. Dia hoy zay izy hoe Endre manao ahoana ny fitiavana naseho an'ny ray ho antsika dia ny antsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra. Io zany ho an'ny kristianina amin'izao fotoana izao dia tsara marinina mihitsy fa betsaka ny kristianina izay antsoina hoe kristianina hoe tsy mamenatra amin'ny tenin'izany miazakazaka mankany am-piangonana fa rehefa tsy monao izy hoe ianao anie ka zanak'Andriamanitra na miteny hoe za koa zany miteny hoe za zanak'Andriamanitra dia ozy ny sasany hoe tena mirehare izy sady manamary tena. Kanefa ny tenin'Andriamanitra eto ny tenenin'ny Jaona mihitsy izy niaraka tamin'i Jesosy tena fitiavana mihitsy ozy izy naseho an'ny ray ho antsika dia ny antsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra dia namafisiny ary nasiany faingo sady zany tokoa isika. Raha tena kristianina tsika zany manara-dia ny Kristy tena zanak'Andriamanitra. Misy ino moa teo misy adihevitra nagaga moa zany tamin'ny terinandro misy adihevitra izay nanaitra na mihitsy amin'ny adihevitra miaraka amin'ny imam sy pasteur manao adihevitra hoe tena zanak'Andriamanitra tokoa ve Jesosy sa ahoana misy Andriamanitra misy zanaka ve aiza misy Andriamanitra mitomany zany raha hoe tena Andriamanitra koa Jesosy koa hoe mitomany izy zany tamin'ny Lazarosy nahitan'ny Lazarosy le maty dia aiza misy Andriamanitra mitomany zany aiza misy Andriamanitra hoe ateraka izany indray fa zay zany le araka ny teny hoe mila mitoetra tsara raha ny fanazavan'le imam azy ary izy mahay tenin'Andriamanitra dia raha tsy fantatrao ny tena antony dia izy ianao tena ninazy ny tsara fa rehefa miorona ianao arak'izay mila mifanena amin'ny Jesosy ianao le mifanena amin'ny Jesosy mandray anazy ho tompo sy mpamonjy dia miala amin'ny fahotana dia mibebaka atao batisa amin'ny fibebahana dia mandray ny fanahy masina. Dia izay hoe nantsoina antsika ho zanak'Andriamanitra sady zany tokoa isika. Tena zanak'Andriamanitra tokoa ka isika. Ary azo tenina koa zany izay le resaka niresahana amin'ny Jaona teo hoe tena zanak'Andriamanitra isika fa tsy zanaky Satana. Na ianao zany zanak'Andriamanitra ny fiantsonanao na zanaky Satana ianao dikan'izay ho teneniny eo ambany hoe ao anatin'ny ota sy ao anatin'ny fahotana. Dia izay zany isika hoe ny antsoina dia ny antsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany tokoa isika. Rehefa tena namaky an'io teny io dia tena eritreritra mihitsy maninona tokoa no menatra rehefa misy miteny anao tsika zanak'Andriamanitra izay niza kristianina miezaka ianao zany manara-dia ny Kristy dia zanak'Andriamanitra daholo tsika ary dia izany tokoa tsika Jaona eto manoratra an'izany izay niaraka tamin'i Jesosy Kristy ary teny misoratana eto hampaherezana ny kristianina
rehetra tetiny nandroatany Jaona an'ity. Koa noho izany ozy izy dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao, satria tsy nahalala azy izy. Dia eto zany dia mbola miditra amin'izay zavatra ihany koa tsika, noho izany tsy mahalala antsika izao tontolo izao. Ty izao tontolo izao ty dia efa fantatsika tsara izao tontolo izao ny anankiray mazava tsara dia ny tamin'i Jesosy tao avy ny fatihanina ny 900 andro 700 alina dia nentin'ny devoly fanahy. Nalain'ny fanahy fantatsika tsara ny fakapanahy anankiray nasainy natao dia nasehony azy nentiny amin'ny toerana avo. Dia nasehony azy ireo rehetrarehetra eo izy dia ameko anao raha ohatra anao manaiky mandoalika manaraka. Dia ny tompo moa zany dia aza maka fanan'Andriamanitra ary tsisy azo andoliana fa tsy le ray irery ihany, le ray avo indrindra. Ty le ray ity zany le Andriamanitra eto zay ihany no tokony hankofantsika. Ka le izao tontolo izao io zay tsy mahalala antsika izao tontolo izao izy, ka noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao. Rehefa tena miaraka amin'ny Kristy tsika dia tsy fantatra izao tontolo izao. Raha miteny ary ianao manazava ny tenin'Andriamanitra dia me izy. Fantatsika tsara fa betsaka ny finoana isan-karazany araka ny teniko teo hoe ny finoana silamo dia hafa mihitsy. Hafa mihitsy ny andraisany azy, mety mody manaiky izy. Ataoko hoe mody manaiky mihitsy hoe mpaminany le Jesosy Kristy ohatran'izao zay tena mihinana io fa mpaminany io fa zao io avy eo. Ohatran'izay no tamin'ilay menarana tamin'ny Adama sy Eva. Nga moa tsy izao no tenenin'Andriamanitra aminareo. Raisiny amin'ilay tenin'Andriamanitra ihany izy fa avadiny zay fatany ampiherikerika anao raha tsy miorina tsara ianao. Dia arak'izay hoe tsy mahalala antsika izao tontolo izao. Rehefa ao amin'Andriamanitra ianao amin'ny Jesosy Kristy dia afeny ny rahan'i Jesosy, afeny ny fanahy masina ary tsy fantatra izao tontolo izao. Zay zany anisan'ny fampaherezana ao antsika koa. Misy lohateny saika ny fampaherezako eto fa mety ho sady tenenina any angambany hoe anisan'ny tena hoe arety mandringana amin'izao fotoana izao zany resahana ny tena arety mandringana ny fianaky ny coronavirus sy ny Covid-19 dia zay ny tena hoe arety mandringana sy hoe aretina miparitaka zany. Fa ny tena aretina amin'izao fotoana izao raha mandinika antsika kristianina na ny zanak'olombelona dia ny fanahiana sy ny tahotra. Misy olona manahy na misy olona matahotra akaikinao fanena amin'ilay olona ianao inona ny vaovao, tonga dia fa tena tsisy mandeha intsony ty fiainana tika. Tanao le aretina, tanao le loza, tanao le zao feno mihitsy ny loza sy ny aretina araky ny teny teo. Fa faran'ny andro zao farandro andro farana zafady efa misy famantarana maro tokony homanantsika. Ka zay anisan'ny aretina mihitsy, aretina amin'izao fotoana izao rehefa mifanena amin'ny olona ianao tsy na manao nosy teo na manao kasobosary izy manakina amin'ny vava sy ny orona, fa rehefa miteny izy dia mifindra aminao le aretina. Ny aretina io dia ny fanahiana. Ny fanahiana io dia fampaherezana zay naveriny efa nampianarina teto averina matetika fa ao amin'ny Matio 5 dia ny teny mihitsy ny tompo. Aza manahy nareo izy zay hoaninareo zay fitafianareo ary aza manahy ny ainareo akory ozy izy fa tsisy afaka manampy ny ainy akory. Ka zay zany no ampaherezana antsika hoe aza manahy. Io aretina tena mifindra amin'izao fotoana izao dia ny fanahiana. Fanena amin'ny olona be fanahiana ianao feno tahotra, dia raha vao misokatra amin'ny vavany dia manahy izy. Tsy tafavoaka intsony ty, tsisy mandeha intsony ny fiainana fa isika kristianina izay mandeha amin'ny famasinana sy ny famarinana ary tsy an'izao tontolo izao, tsy fantatra izao tontolo izao izy satria tsy mahalala azy izy, tsy nahalala an'Andriamanitra, tsy nahalala an'i Jesosy dia tsy mandeha amin'izay aretina. Zay zany tena atao hoe aretina mandringana na aretina mandoza mihitsy akoatra ny aretina io hitantsika, aretina mamindra amin'izao fotoana izao io. Andiny faharoa amin'ilay toko fahatelo teo ry malala
ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika dia averiny eo foana. Misy mandahy mihitsy araka ny efa niteneniko teo fa misy tenenina mihitsy rehefa mitenena hoe sika zanak'Andriamanitra tsy fiteny intsony zany. Tsy fiteny zany fa manahirana satria le olona mihitsy no hitantsika eo moa rehefa avy eo tena tsy mahafantatra an'Andriamanitra mihitsy rehefa tsy manaiky nanolotra ny tenanao zanak'Andriamanitra ianao na nanolotra ny tenanao an' Jesosy Kristy dia ianao ihany nefa mahafantatra hoe tsy zanak'Andriamanitra satria ao anatin'ny ota, ao anatin'ny fahotana hitantsika vetivety eo fa tohizantsika rehefa makiny nefa tsy mbola naseho izay ho toetsika raha tsy izay. Eto zany dia miteny hoe efa tenenina satsika hoe zanak'Andriamanitra ho an'ny kristianina izay tena efa miaina ao anatin'ilay hoe mitoetra tsara, mandeha amin'ny fahamarinana, mandeha amin'ny fahamasinana dia atao hoe zanak'Andriamanitra. Nefa ozy izy mbola tsy naseho izay ho toetsika rahatrizay. Le toetsika rahatrizay eo dia izay le hoe Jaona amin'ny Jesosy Kristy any an-danitra. Jaona amintsika mitoetratsika rahatrizay zany endrika hafa. Io le hoe rehefa any an-danitra zany dia ohatran'izao ve zahako tovitovy amin'izao ve mibika aman'endrika io ny fitafiko fa miova le toetra rahatrizay hafa mihitsy. Misy fampianarana an'izay koa any fa tsy handeha lavitra amin'izay tsika fa tsy izao vatana izao intsony moa izy no isehontsika amin'ny toetratsika rahatrizay fa endrika hafa izay ao anatin'ny famirapiratana seho anatrehan'Andriamanitra zany. Dia toy izany hoe fantatsika fa raha iseho izy Jesosy zany dia ho tahaka azy isika. Zay ny fanazavana an'izay hoe iseho izy, iveriny Jesosy. Rehefa niakatra any an-danitra Jesosy dia ozy le anjely hoe iny Jesosy izay hitanareo niakatra iny mbola iveriny iny. Ary izy nefa niteny hoe ho avy aho izy dia ho avy tsara indray haka anareo dia hamboatra fitoerana aminareo efa nisy fampianarana amin'izay ny ao amin'ny Jaona 4:7 nanao fitoerana ao antsika izy. Dia izy hoe tahaka azy isika dia ho tahaka azy isika. Tsy mitovy amin'izao endrikitsika izao intsony misy ny olona misy lasa biby, lasa hazo fa ho tahaka an'Andriamanitra tsika, tahaka an' Jesosy tsika rehefa tonga le iverenany fa ho hitantsika ozy izy toy izany ihany dia izay tena endriny tokoa. Fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa. Izay moa zany araka ny teny hoe zany ny vavaka nataon'i Jesosy mba hita eo amin'ny voninahitro ireo izay manaraka azy ireo zany. Dia tsika zany le hoe zanak'Andriamanitra ilay kristianina manaradia an'i Jesosy Kristy. Ary izay rehetra manana izany andininy fahatelo, ary izay rehetra manana izany fanantenana miorina amin'izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Zay zany io zany no azontsika hoe miverina amin'le lohateny na hoe nivakitsika tany tao amin'ny Levitikosy 7:10 teo, ny 9 iny sy ny 2. Ozy ilay Andriamanitra hoe le ray tamin'i Mosesy mitenena amin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra hoe aoka ho masina ianareo satria masina ao Jehova Andriamanitrareo, Tompo Andriamanitrareo. Zay le tiany tenenina eto. Ary izay rehetra manana izany fanantenana izany, fanantenana miorina amin'izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Mila madio tahaka an'i Jesosy. Fantatsika hoe Jesosy zany tsy mba nanota fa tena nandeha tamin'ny fahamarinana, nandeha tamin'ny fahamasinana, tsy nitondra ota izy fa noho izy nadio sy mendrika teo anatrehan'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra izay nalefa nirahany tetỳ tany hitondra ny otantsika araka ny fanazavana tao amin'ny Levitikosy feno ny fisoronana. Raha manaraka ny fisoronana ao amin'ny Levitikosy ianao dia ozy ianao tena nanam-potoana ilay zanak'Israely taloha. Fa tena mandeha amin'ny SATRIA mihitsy na ny fomba fakana anazy na ny fomba famonoana, fanonorana, fandorana. Misy fomba famelan-keloka sy sorona karazany 5 faravakely nataon'ny zanak'Israely. Ary tsy ho vakitsika eto moa zany fa amin'ny Levitikosy ihany koa ny 4:7 sy ny 9 sy 4:7 manambara izy ho an'ny olona tratran'ny aretina ny aretikoditra ny boka fahabokana. Levitikosy
7:17 manambara hoe rehefa madio ianao fantatra zany hoe nisy fahadiovana rehefa satria reny araka ny resantsika teo ao anatin'ny resaka aretiny tsika zao rehefa avy nandeha tany amin'ny mahazatra antsika le fiteny hoe niboka ao anatin'ny quarantaine indroa intelo herinandro ka hita fa tsy hita ntsony le aretiny eo amin'le hoditra dia nasaina dio le olona nala ny akanjony dia nidio dia mbola nisy fanatitra na le ny rano adiovana ary misy endrika hoe rano mandeha no idiovanao anasanao ny akanjonao dia misy mila miaratra ianao mila mandoro manolotra fanatitra hitantsika an'izany fa tsy mora ny takian'Andriamanitra raha te ho afaka ianao handeha amin'ny famasinana. Dia ao amin'ny Lioka 5:10 andiny 12 ka hatramin'ny 1 zany no nafantarantsika koa manamafy an'izay fa nisy an'ilay boka rehefa nandalo Jesosy dia niteny hoe i Jesosy Kristy raha mba mety ianao dia manadio aho. Dia Jesosy moa zany nanadio azy niteny nefa Jesosy teo avy eo hoe aza miteny amin'ny olona fa ndana miseho amin'ny sorona arak'ilay fomba zany amin'ny lalàna Mosesy dia niza boka izay nidy tany ivelan'ny faritra ty anankiray ty zany fantatsika tsara fa le boky ty tsy nagaga hoe manina izy teny amin'ny sisiny teny fa izy no niantso mafy an'i Jesosy dia tonga ny tompo nanatrika azy dia nanaiky nanadio azy dia lasa izy tonga dia nandena hoe ndany ianao miseho any amin'ny sorona dikan'izay tsy nanaraka an'le fomba be da be teo aloha ntsony fa rehefa Jesosy no miteny sy nanasitrana dia endrika hafa indray no anatonanao sy azonao avy amin'ny Jesosy. Zay zany hoe rehefa Jesosy Kristy no manasitrana manafaka anao dia afaka ianao raha ny zanaka no afaka ozy izy dia ho afaka tokoa ianao amin'ny Jaona 4:9 tena afaka ianao tsy mitovy amin'le endrika taloha na ny lalàna teo aloha fa le Jesosy Kristy ary natsony ianao lasa hoe zanak'Andriamanitra zay moa zany teny eto averikely izy teo ary zay rehetra manana izany fanantenana miorona amin'izany dia manadio ny teniny mba adio tahaka azy. Dia zany manadio tahaka ilay boka teto dia nadio mihitsy rehefa mifanena tamin'i Jesosy ary manana fanantenana miorona aminy ozy izy rehefa tena niaraka tamin'i Jesosy tsy nahazo nampanginina ntsony io boky io fa lasa nitory nasain'i Jesosy aza miteniteny fa nijoro vavimbelona io dia lasa nitory nijoro mihitsy hoe misy an'ilay Jesosy nanasitrana betsaka ny olona nanatona an'i Jesosy tamin'io dia nisotranina. Dia manana fanantenana miorona ozy izy aminy zany dia manadio ny tenany mba adio tahaka azy. Zay zany le manadio ny tenany mba adio tahaka azy tokoa ankoatra ny fahadiovana amin'ny aretina fahadiovana amin'ny tompo dia le fahadiovana manadio ny tenany eto dia le mandeha amin'ny lalan'ny fahamasinana sy fahamarinana. Betsaka nefa fampianarana momba an'izay ten'Andriamanitra ny amin'ny hoe fahamasinana sy fahamarinana tsy atao hoe teny hoe fahamasinana fotsiny fa tena le fijangajangana mandainga ianao na zavatra heverina fa hoe tsy manino ity fa androany fotsiny aloha dia mandainga dia mamitaka indrindra amin'izao zany amin'ny tsika malagasy dia mitaraina ny olona rehefa tonga ny loza dia tena mitaraina mihitsy inona re ty mahazo anay inona mahazo ny firenenay malagasy fa efa miteny ny tompo efa miteny zany ao amintsika ao amin'ny fiangonana atao hoe zanak'Andriamanitra mpiara-mivavaka ireo ihany no mandainga na mangalatra na mamitaka olona ao amin'ny fiara-mivavaka ao ihany no atao hoe manao manangana trano manangana fefy tsy ara-dalàna dia andika tsetsina ny kanalina satria mety manambola na mety mahitahita le olona dia efa avy eo manontany teny fa inona ny mahazo anay. Fa zay zany anisan'ny tena hoe ao anatin'le fahamasinana zay hoe manadio ny tenany mba adio tahaka azy. Mila madio mihitsy zany tsika mandeha amin'izay fahamarinana sy fahamasinana zany. Andiny 4 amin'ny teo toizantsika zay rehetra manota no mandika ny lalàna. Zay zany izy nisy lalàna tao tamin'ny andron'ny Mosesy nisy lalàna nefa mbola tenen'ny Jaona indray eto hoe zay rehetra manota no mandika ny lalàna. Nisy
Fandraisana teo ny amin'ny hoe Jesosy Kristy natsolotra Andriamanitra ho fanadiovana, tsy nisy endrika sorona tsony hatramin'ny nahatongavan'i Jesosy fa izy efa nanolotra ny tenany ho sorona ho antsika. Dia fa ambarany Jaona ihany eto, izay rehetra manota no mandika lalàna. Ny ota dia arak'ilay tenintsika teo ao anatin'ny fijangajangana ianao, mangalatra vadin'olona ianao, mandainga ianao eo amin'ny toeram-piasanao, mandainga ianao manao tsinotsinona, manindry, manao tsinjazolena hozy izy ny fiteny, nahazo toerana ianao dia misy olona tsy mifanaraka na hitanao fa tsy mety aminao dia ataonao any ampigadrana, enjehanao. Zany le hoe manota. Ary zany dia mandika lalàna. Lalàna hita maso zany ny lalàna apetraky ny fanjakana, misy koa ny lalàn'Andriamanitra eto indrindra. Fa dia mbola mafisy ny mahagaga hoe efa niteny izy, izay rehetra manota no mandika lalàna, dia mbola toizandray fa ny ota no fandikana ny lalàna. Hoe gaga ianao mbola tsy ampy ary ve ilay teny teo, izay rehetra manota no mandika lalàna, dia voandray teneny ihany hoe fa ny ota no fandikana ny lalàna. Zany hoe tena tiany Jaona mafisina mihitsy fa io ota io dia tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ianao tsy mandeha amin'ny famasinana, tsy mandeha amin'ny famarinana, dia mandika lalàn'Andriamanitra ianao, ary Andriamanitra araka ny teny teo amin'ny Levitikosy teo hoe aoka ho masina anareo satria masina aho ilay tompo Andriamanitrareo. Teny tamin'ny zanak'Israely teo ary averina ihany fa tamin'ny zareo mpisorona, satria nomena fahefana mihitsy ny mpisorona, ohatra ny mpitantana fiangonana amin'izao fotoan'izao, mpitantana fitondrana mena fahefana mihitsy ny tantana ny olona, nanao tsinotsinona, nanao ny zanaky Arona anankiroa lahy. Tsara vakiantsika tsara ilay zany eo amin'ny toko 4-4 eo ngamany izy izay amin'ny Levitikosy. Nanolotra fanatitra izy izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra maty teo eo. Ary amin'izany raha vakiana tsara ilay ten'Andriamanitra dia nitohany kely eo no maty ilay zanan'ireo, dia nitsoratany eo akaikeo tsy lavitra an'izy hoe fa i Arona dia nangina tsy niteny. Tena tsy nahateny mihitsy Arona hoe fa ahoana ity, fa ahoana ity, inona nataon'izy zareo, tsy afaka niteny teo anaty ten'Andriamanitra fa nahoana. Fa fantany tsara fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zay zany mampitandrina antsika mihitsy amintsika kristianina, tsika mpisorona amin'izany dia ny mpitantana, na ataoko hoe ny mpitantana ara-panjakana, mpitantana ara-pivavahana indrindra dia ho tsarain'Andriamanitra amin'izany tsika, amin'izany hoe mpisorona tsy mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia araka ny teny eto izay rehetra manota no mandika lalàna, fa ny ota no fandikana lalàna. Na mafisy ny tsara mihitsy araka ny tenitsika teo aloha zany Jaona dia nanamafy mihitsy amin'ny endrika anankiroa, na ianao anatin'ny mazava, na ianao anatin'ny maizina, na ianao anatin'ny ota, na ianao anatin'ny fahamarinana, na ianao anatin'ny famasinana, na ianao miaraka amin'ny devoly. Zany ny soratan'ny Jaona amin'ity Jaona voalohany sy Jaona faharoa ity. Dia toizantsika ny 5, ary fantatrareo fa izy no naseho anaisitra ny ota, ary tsy mba misy ota ao aminy. Dia izay zany fanazavana an'ilay teo, raha teo afaka ianao amin'ny ota dia naseho Jesosy Kristy. Averina foana ny fitiavan'Andriamanitra antsika ao amin'ny Jaona 3:7 zany anisan'ny fototry ny Baiboly, zany ny testamenta vaovao, dia nomeny ny zanan'ilay tompona. Zay no tiany teneny eto, fantatrareo fa izy no naseho anaisitra ny ota. Nomeny ny zanan'ilay tokana hozy izy mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ary Jesosy ny teny fa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa nareo. Ka ity mila finoana, mila fanantenana, mila miorona hananantsika an'izay fahasitrana an'izay. Tsy ho ampierikereny olona zany hoe fa ahoana ity ny zavatra miseho amin'izao fotoan'izao, ny fahafatesana, ny loza, ny loza voajanahary, dia mierikerika be fanahiana. Fa rehefa miaraka amin'ny tompo ianao, rehefa miorona tsara, dia hozy izy hoe izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota, izay rehetra manota dia tsy nahita na nahalala azy. Verentsika kely ao amin'ny 5, ary fantatrareo fa izy no naseho anaisitra ny ota, ary tsy mba misy ota ao aminy. Rehefa miaraka amin'ny tompontsika, miaraka amin'ny Jesosy dia
nafahany natolotra ny tenany ho fanavotana ny rahany fanadiovana. Araka ny teny teo moa zany fa tsy natao ny fandraisana fanasan'ny tompo androany fa azo ampahafantarina antsika zany fa ilay Jesosy Kristy araka ny teniny hoe zao natao fahatsiarovana io fandraisana fanasan'ny tompo io, dia zay mihitsy ny antony. Ary fantatrareo fa izy no naseho hanaisitra ny ota, ary tsy mba misy ota ao aminy. Noho Jesosy zay zany ao anatin'ny fahadiovana, fahamasinana, fahamarinana tanteraka, dia rehefa miaraka amintsika sy antsoina hoe zanak'Andriamanitra, na veriny intelo eto ao anatin'ity andiny voalohany ka hatramin'ny fa enin'ity fotsiny dia verina foana hoe zanak'Andriamanitra tsika. Dia zay nanolotra ny tena ny tompo ho fanavotana antsika, hanaisitra ny ota ary tsy mba misy ota ao aminy. Zay zany mila miorina tsara tsika araka ny teniko teo fa misy olona miteny mihitsy tena zany ny finoana hafa hoe le Andriamanitrareo tena zanak'Andriamanitra tokoa ve le Jesosy Kristy, hoe hitanay fa mbola niresaka tamin'le vehivavy teo am-patsakana, misy mamorona mihitsy ary moa zany hoe Jesosy dia tena niaraka tamin'ny ranona, niaraka tamin'izao, fa tena araka ny teny eto ary tsy mba misy ota ao aminy. Ao amin'ny Jesosy dia tena tsisy ota fa fahamarinana sy fahamasinana miaraka amin'ny Jesosy. Ny andiny fahenina mara-parana antsika satria fampaherezana fohy tsotsotra ny tian'ny tompo zaraina androany. Amin'ny andiny fahenina, izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota, izay rehetra manota dia tsy nahita na nahalala azy. Eto dia tena miverina foana tsika amin'izay fahamarinana ny ten'Andriamanitra, izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota. Sarotrarotro ihany zany izy hoe tena ahoana moa zany, dia tena tsy manao inina tokoa ve? Fa rehefa tena mangataka amin'ny tompo ianao vonona andeha amin'ny lalan'ny fahamasina sy fahamarinana, dia ain'Andriamanitra ny mampitoetra anao araka ny teny teo, mitoera tsara hozy izy, mitoera ao aminy. Andiny faha-20 amin'ny toko faharoa teo, ary ankehitriny anaka mitomoera ao aminy mba hananantsika fahasahiana. Raha tsy mitoetra ao aminy tsika dia tsy manana fahasahiana fa vao maika mora resy dia mianjera sy milatsaka matetika miverina amin'ny fahotana sy ny fitondran-tena tsy miendrika an'Andriamanitra. Teniny tena mafimafy mihitsy ny tenin'ny Jaona, izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota. Raha miaraka amin'ny Jesosy ianao kristianina, milaza tsika fa makany am-piangonana, makany amin'ny fiara mivavaka, kanefa mbola manota mitoetra ao aminy dia tsy ozy izy aorina kely eo, mbola namafisy indray koa. Tian'ny Jaona mihitsy manamafy, izay rehetra manota dia tsy nahita. Ianao zany izay niazakazaka hoe manara-dia, mandeha amin'ny asa fanompoana, amin'ny asa fanompoana amin'ny andraikitra isam-piangonana, fa miteny mihitsy Jaona hoe tsy nahita hozy izy na nahalala azy. Tsy nahita akory ianao zany, haika tsy mahita akory ianao. Izay ilay hoe jamba ny masony ary tapina ny sofiny. Tsy mahita ianao na nahalala azy. Zay angamba ny tian'ny tompo verina eto. Tsy nieritreritra an'izay maky an'izay teny izay fa nampatsivo ny tompo anazy nandritsy ny herinandro. Fa izay zany no tiany ambara. Vakio hozy izy. Natory zany dia vakio hozy izy ny Mateo toko fahatelo ambin'ny folo. Dia nanontany hoe inona ary zany ny tiany lazainy ny tompo lazainy amin'izany Mateo toko fahatelo ambin'ny folo zany. Ary tsika vakiana ny Mateo toko fahatelo ambin'ny folo. Araka ny teny teo zany hoe izay manota dia sady tsy nahita no tsy nahalala azy. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy nanomboka teo amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny 5:10. Zay ny tena tian'ny tompo nambara. Efa nivakiana ihany koa any amin'ny Levitikosy koa, any amin'ny Isaia azafady toko fahenina, sy ao amin'ny asan'ny apôstôly ny fampiarezana tamin'ny farany teo asan'ny apôstôly toko 20. Fa mbola nasainy ny vakiana. Gaga hoe inona moa no tiany namafisina amin'izany hoe vakio ny Mateo toko fahatelo ambin'ny folo. Dia rehefa namaky ako nanomboka teo amin'ny telo ambin'ny folo teo dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary noho izany dia fanoharana no itenenako aminy, satria mijery izy
fa tsy mahita ary mandresy fa tsy miaino na mahalala. Dia tanteraka aminy ny faminaniana Isaia izay manao hoe andre mandrakariva ihany ianareo fa tsy hahafantatra, ary jery mandrakariva ihany ianareo fa tsy hahita. Fa efa adala ny fon'izao olona izao, ary efa lalodalovana ny sofiny, ary efa nakipy ny masony. Fa andrao hahita ny masony sy andre ny sofiny, ka halala ny fony, dia hibebaka izy ka hasitrana azy aho. Tena mampatahotra zany. Jesosy no miteny an'izany amin'ny lalan'ny fanoharana na ampianarana ny mpianatra tamin'ny torinan'le fizarana ny tenin'Andriamanitra. Hoe tena misy olona tena tsy maheno mihitsy zany. Ary any amin'ny Isaia any dia efa araka ny teny teo Isaia tamin'ny asan'ny apôstôly toko 20 ary amin'ny faraparany ary koa dia niteny an'izay koa. I Paoly no niteny an'izany koa tamin'izany. Hoe tandremy fa mety eo ihany ianao miazakazaka amin'ny asavan'Andriamanitra ihany, fa tapina mihitsy ny sofina, tsy mandeha mihitsy ny maso. Eo ihany zany araka ny teny teo, lasa rehefa tonga ny fahoriana na tonga ny fitsapana dia eo vao manontany tena hoe misy ve le Andriamanitra, nareo kristianina daholo nareo ao Madagasikara eo dia aiza akory sy Andriamanitra reo, fa le Andriamanitra reo kay tsy mitaha akory. Zay ny azakazaka atao am-piangonana atao foana, satria tsy toriana le fahamarinana sy fahamasina any, ka rehefa tonga ny fahoriana na tonga ny fitsapana dia ny olona izay ao anatin'ny fiangonana ihany no mitsara ny fiangonana, mitsara ny pasteur, mitsara ny mpiara-mivavaka, satria tsy tapina ny sofinozy izy, tsy mandeha izy. Ary amin'izay misy tena misy amin'izay misy hoe ny raha mandeha izy dia ho sitrana. Tena mampalahelo izy sady mampatahotra, fa tsika zany dia antsoina mihitsy mba tsy ho amintsika izany teny izany hoe amin'ny 9:4 amin'ny Jaona voalohany toko 3 teo, izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota. Izay rehetra manota dia tsy nahita na nahalala azy. Tena mafimafy zany, satria na dia miazakazaka atsika ao anatin'ny fiaraha-mivavaka ao anatin'ny fanompoana ao, kanefa miaina ao anatin'ny loto, miaina ao anatin'ny fahotana, fantatrao ny fahotana ataonao, dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy nahita an'Andriamanitra ianao ary tsy nahalala azy akory. Fa ny ianao fotsiny zany no eo mety hoe azo tenina mihitsy hoe reraka ihany ianao. Fa mila ianao mibebaka, mila zany tsika mibebaka dia rehefa mibebaka ianao miala amin'ny fahotana, mangataka ny famindram-poa, dia miala, tena izay hoe manao todi-kivoa, miala amin'ny alehanao, manolotra ny tenanao amin'ny Jesosy, tahaka an'ilay boka izay nidioviny, dia samy joro. Ny olona rehefa tena saina mitory an'i Jesosy Kristy dia tsy sasa, satria tsy mbola madio, mbola ao anatin'ny fahotana. Ka izay mila miteny Tompo zany hoe mba tsy ho amintsika anie izany teny izany hoe na ao anatin'ny fahotantsika dia tsy hoe tsy nahita na nahalala azy, fa tsika izao dia tokony hahalala sy hahita an'i Jesosy Kristy, hita an'Andriamanitra, satria araka ny teniny fa izay nahita ary ankehitriny anaka mitomero ao aminy mba nanantsika fahasahiana, manana fahasahiana, ka raha iseho izy dia tsy homenatra eo anatrehany amin'ny fiaviany. Dia vakiako vakiana kely, endre manao ahoana ny fitiavana naseho andray ho antsika, dia niny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa isika. Amin'izay zany raha tena hoe tononona ho zanak'Andriamanitra isika, izany tokoa isika, dia tokony tsy hanota antsony mba tsy ho amintsika le hoe sady tsy nahita ny tsy nahalala azy. Dia izay teny fo izay no ny fampahirizantsika androany mba andehanantsika. Mety ho fampibebahana ho anao izay raha mbola ao anatin'ny fahotana ianao, ao anatin'ny fieritrereana koa, na fanoratena vaovao indray ihany koa ho anao, ho antsika. Raha mandre izany tao anatin'ny fahotana ianao, mety mieritreritra hoe fa miaraka amin'ny Tompo ihany, fa mbola niaina tao anatin'ny fahotana, dia hibebaka hiala amin'ny fahotana, ka dia hanolotena ho an'ny Tompo manomboka izao. Ka dia misaotra ny Tompontsika tanteraka ny fotoanandroany ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ary hivavaka tsika ametraka ny tenantsika, ary raha tianao dia afaka manolotena ianao, manolotra ny fiainanao amin'ny Tompo manomboka izao, raha mbola ao anatin'ny fahotana, mba tsy tonga aminao ny teny fa tsy nahita na nahalala azy ianao, raha mbola miaina ao anatin'ny fahotana sy ny fahalotoana amin'ny fanarahana an'i Jesosy Kristy. Vavakantsika Tompoko.
Eny ry Andriamanitra, ry rainay, sotranao ry avy indrindra tamin'ny fotoana rehetra mampianatra anay ianao dia sotra amin'ny teninao. Tena menatra izay raha ny tena marina satria miainao anatin'ny fahotana. Aika tsy nahitanao hatramin'izay ary tsy nalalanao akory. Mety tsy fantatrao ihany koa satria ny helokareo izy ianao no tsy ahitanay ianao ary izany no mampisaraka anay aminao. Tsy hamaliana ho vavaka anay koa satria ao anatin'ny heloka, ao anatin'ny fahotana dia mifona aminao ankehitriny. Maheno ny teninao dia miverina Tompo. Fona aminao mamelany ny heloka tsirairay avy. Niza verina aminao ankehitriny, vonona hiala amin'ny fahotana, amin'ny fitondran-tena ratsy, amin'ny fanao tsy araka ny sitraponao dia hieny ianao ary hamindra fony tsirairay avy. Dia hitady anao tokoa manomboka izao araka ny teninao koa, fa midira ao amin'ny efitranonao mangingina, fa ao amin'ny mangingina no amalinao anay. Ka dia enoa ny vavaky ny mpanomponao tsirairay avy ao amin'ny mangingina, anadio ianao anavao ary andraindray. Ka dia hitoetra izay, toetra tsara, mandra-piavinao, ho avy ianao izy ianao, ka dia mandra-piavinao dia hitoetra izay, tsy voelingelina, tsy herikerika, tsy atahotra, fa ho sa mandrakariva, hijoro hanambarany fahamasinana sy ny fahamarinanao ilay Andriamanitra ry Jesosy Kristy Tompo. Dia misaotra Tompo satria mamindra fo ianao. Izany no nahatongavanao tetỳ amin'izao tontolo izao, nanoloranao ny tenanao, fanadiovana, fanavaozana, ary nandray anay ianao tsy nijery ny fahotana tokoa, fa mamindra fo mandrakariva. Ka dia ataovy aminay ilay teninao, fa raha ny zanaka anao afaka ireo dia ho afaka tokoa ianareo. Dia afao izay Tompo, olombavao ho zanak'Andriamanitra tokoa. Izany ny teninao aminay androany, ho zanak'Andriamanitra izay. Aoka ho masina ianareo izy ianao, satria masina ho Tompo Andriamanitrareo. Dia misaotra indrindra amin'ny fitiavana sy ny famindrapo, misaotra amin'ny famelan-keloka, dia misaotra amin'ny fantaterahan'ny fotoana rehetra. Tsy verina aminao foana ny teninao, fa tena hiroborobo amin'izay nandray azy indray hatramin'izao komandrak'izay. Aminaranao ry Jesosy Kristy Tompo, naovanay izany vavaka izany. Alleluia. Amen.